Avofany amin'ny lanitra ny tananao dia ndotsika hisotra n'Andriamanitra. Hisotra ny Jesosy ilay mpanjaka, ny mpanjaka sy tompony tompontsika. Ilay mato izao antsika, ilay be fitiavana sady be famindrapo. Maharitra tamin'ny hazo fijaliana sy ny famonjena. Maharitra tamin'ny fahamarinany sy tamin'ny fitsanganany tenany tamin'ny maty nitondrany antsika any amin'ny dingan'ny fahatsarana miakatra hatrany. Tiako ny tsoro vavolombelona amintsika tsiray avy amin'ny famifambeazantsika dia tsy noho isika fa noho Jesosy Kristy irery ny amin'ny famonjeny, ny amin'ny fahatsarany, ny amin'ny fahasoavany, ny amin'ny fombany reny atraretreny raha tsy teo izy sy ny heriny dia tsy toy izao tsika. Noho izany io fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy. Ataontsika hisaotra sakasitraka azy, ananatra azy any amin'ny avo. Hisaotra ny Jesosy fa Andriamanitra tena mahatoky izy, Andriamanitra mendrika izy, ray mahery izy, andriany fiadanana tokoa izy, lay miteny mahatanteraka an'izay lazainy, lay mpamaly vavaka, tsy mitsahatra izy, manao tsara sy lavitra ary mihoatra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika. Misaora azy amin'ny fifaliana dia mahakasitra azy ianao, tsara izy ary reko mandrakariva fa mandrakizay ny famindrapotra. Halleluja! Meo azy fiterana sahaza azy, ataovy avy eo anatin'ny fonao lalina ny fanandratana azy, fa lehibe izy ka mendrika ho terainy. Halleluja! Halleluja! Mendrika zanak'olon'Andriamanitra, tena misaora azy, asandraton'ny fonao manontolo, ny amin'ny fiarovany, ny amin'ny fahamatsinina nandritran'izay 20 taona lasay, fiadanana feno nomeny, fahatsarana rehetra izay natao teo amin'ny fiainan'ny fanompona. Mahakasitraka azy ny amin'ny antom-pisiko, ny amin'ny antom-pisiny fampipontsika miaraka, ny amin'ny antom-pisinao izay ny rany ato mitesa fanompony ty. Faly sy mahakasitraka azy fa mendrika azy ny fiderana ambony ary mendrika ny Mandriamanitra sy mpanjaka azy. Mirakolana feona Jesosy. Halleluja! 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 Taddio fa rehefa misaotra azy manofa fahatarana ny aminy ianao dia tsy maintsy ahita ny sandriny miady ho anao. Rehefa isak'izay mahatsiaro anao fa izy mato izao anao dia midina ny fahasarotam-piariny amin'ny fiarovana anao. Vavahy ianao zao tompo, meo kasika avy amin'ny teninao manokana no anerivo. Meo Andriamanitra mikasiky ny teny, mikasiky ny fanatrianao, mikasiky ny fahasoavana, mikasiky ny voninahitra. Ataovy mahakasika eo amin'ny fiainako ny famindramponao mahatoky. Oh, halleluja! Androany ariva fa tonga amiko io ny teninao, tsy andalo fotsiny Jesosy io. Iasa mahery ianao, mitenena amiko androany ariva. Atao to arak'izay tena sitrakao sy akasitrahanao ny fanambaranao eo amin'ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Reto ny olonao Andriamanitra androany ariva, maniry mikasika ao zahay, maniry mitohiza ny tananao eo amin'ny fiainanay. Efa nankasitraka sy mamea voninahitra anao zahay, ary mbola mity misaotra anao mandrakariva. Mangataka aminao Andriamanitra androany ariva ao anatin'ity fivoriny ity, ny teninao iseho amin'kery, ny teninao iseho amin'ny voninahitra. Ary manariva ny saorana sy fanandratana dia aleo amin'ny famirapiratana ny fahalebiazany herinao zay miasa. Tompo misaotra anao zay amin'izao fanompoan'ny volana izao, izay voalazanao fa volana atsiarovanao ny fanekenao hatrany am-panompoana amin'ity iraky ity. Misaotra fa mangenay amin'ny dingana hafa kely ianao, hitondranay amin'ny dingan'ny fahatsarana ianao. Tompo, raha misy reharehanay, raha misy laza sy voninahitra ao amin'ity iraky ity dia tsy avy amin'ny olona dizanizy, tsy avy amiko, tsy avy amin'ny mpiara-manompo amiko, tsy avy aminay rehetra, fa avy aminao rehery mandrakizay. Misandraty eo ny fiadenanao, amin'ny mahatoky sy Andriamanitra anao, lehibe ianao, mendrika anao fiderana, mendrika anao mifankasitrana, mendrika anao mifankalazana. Halleluja! 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 Zay n'Andriamanitra rehetra, mirakolana feona. Halleluja! Oh! Halleluja! Ianao le liona sy zanak'ondry. Halleluja! Raha izy ny voninahitra atolotra anao manokana Jesosy ty izy ty. Tena eo anatin'ny fonay manontolo, anandratana ny mahampanjaka anao. Halleluja! Afofany amin'ny lanitra ny tananao dia sakafo eo
liwan'ny Joda taranaka Joda sady sanakondron'Andriamanitra. Alléluia. Tenendo kaikinao miakavisy amin'ny akavanao miarabanao tonga soe. Tena hitako fahitanao manokan'Andriamanitra ve. Amen. Alléluia. Za manokana dia makasitraka antsika tsirairay avy zay fantatro fa nametraka ao am-po mandrakariva ny fahatsiarovana sy fitiavana. Dia nareo rehetra zay sakaizako am Kristy Jesosy manoana mamavaka mandrakariva mitondra sy mahatsiaro mandrakariva am-po ny asa fanompona sy ny tenako manokana.
tao anatin'ny anniversaire koa iny a dia tsy vitsy no nrary soa tao anatin'ny SMS ka voaraiky ihany koa ny firaritosoa sasasasany tany amin'ny Facebook hitaka ihany koa reo tsy vitsy a zay manohana ampo amambavaka mangingina ny amin'ny toerana misy azy tsiraray avy a samy ho tain'Andriamanitra avokoa sika rehetra amen. Androny ariva dia somary te hiresaka kely a mikasika momba ny fitiavana sujet manokana na topika manokana meny tompo antsika ny fitiavana androny ariva satria fotoana atsiarovana manokana ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra sy lanja anirian'Andriamanitra tsika hiainy zany fitiavana zany a avy aminy. Ny apôstôly Paoly a dia nanoratra mazava fa ny fahafenon'Andriamanitra dia aseho amin'ny fahalalana ny fitiavana an'Andriamanitra. Resika vetivety ny Efesiana toko 4 manoko amin'ny 5:7 ka hatramy 5:9 amin'ny anaran'i Jesosy ary izany no andolehako amin'ray vavaka Paoly eto izay azahoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy tia tany anarana mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo zany hoe homeny antsika araka ny hareny voninahiny ny fanahintsika ao anaty mba ho atanjahana fatratra dikany hoe atanjahana fatratra eto a dia milaza amin'ilay hoe dingan'ny fahatanjahana mitovy amin'ny fahatanjahan'Andriamanitra tanteraka ho atanjahany fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo. Dia 7:20 mba hitoeran'ny Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka maka sy olona mafy amin'ny fitiavana ianareo mba aizanareo amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara zay sakany sy lavany ny avony ny alaliny. Dia 9:20 ary ahalala ny fitiavan'ny Kristy zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Halleluja. Mihoatra noho ny fahalalana mba amenonanareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Halleluja. Zany hoe le fahafenona takian'Andriamanitra sy ilain'Andriamanitra hitasoritra eo amin'ny fiainany zanany sy ny fiangonana dia maneho an'ilay fahafenona tsy misy latsaka fa mahatratra ny fahafenona rehetra momba an'Andriamanitra. Zany hoe zany zavatra ompon'Andriamanitra raha misatsika mikasika momba ny asa famoronana dingan'ny asa famoronana dia tsy tanteraka raha tsy amin'ny alalany ny fananatsika ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ao anatintsika. Paoly apôstôly dia nilaza fa ny fahafenon'Andriamanitra dia aseho amin'ny fahalalana ozy izy ny fitiavan'Andriamanitra ny fahafantarantsika tsara. Tena vavaka amin'ny fiangonana eto Paoly mba halalana ny fitiavan'Andriamanitra sy momba zany fitiavana zany mihoatra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ahafantatra tsara lavany ny sakany ny avony ny alaliny zay midiky dingana misy an'io fitiavana io ny amafy ny fitiavana io sy ny fahatsarany fitiavana io. Ozy Paoly eto hoe io fitiavana io dia mihoatra noho ny fahalalana amin'izay mety ho zavatra azy no tovozy dia eto ambonin'ny tany. Ny fahalalana pahendrena misy eo amin'ny fantakaran-saina maha-olombelona ny fahalalana ratsiansy zay hoentin'ny ty tany ty mbola mihoatra midingan'ny fahatakaran-saina maha-olona na ny fahatakaran'ny olombelona eo amin'ny voan'ny saina zay heverina amin'ny tontolo hita maso ty sy ny saina manofo amin'izay mety ho karazam-pahalalana fantatrao mbola mihoatra noho zay a midingana tian'Andriamanitra hitondrananao amin'ny alalany fahafantaranao tsara an'io fitiavana io. Noho izany raha miteny Paoly eto hoe mahafantatra tsara ny 9:20 dia milaza izy ny amin'ny révélation spirituelle zany hoe ny fanambarana ara-pananina zay Paoly eto ny hoe fahafantarana tsara dia miresaka momba ny fanambarana izy eto ny fahafantarana tsara momba ny fitiavan'Andriamanitra fa tsy hoe fahalalana ara-tsaina
momba ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy ny fahalalantsika toy ny fianarana ny ampianarana ny fitiavan'Andriamanitra, fa ny fahafantarantsika tsara ara-panambarana, ara-panahy révélation spirituelle mikasika ny fitiavan'Andriamanitra. Mitaka iny anantsika traikefa ara-panahy ny amin'izany Andriamanitra, mba hananatsika fahatsapana miaina eto tany ny fisiny fahafenony rehetra ato anatsika. Zany hoe ianao tonga eto an-tany aseho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ayayayaya, nanatsika isaina ny fanambaran'ny Paoly apôstôly. Andriamanitra zany eto te kasika amin'ny traikefanao, te ampiasanao izy, te ampahafantatra sy ampahalalanao izy, fa tsy resaka fanakarana anatsaina no ahatonga anao alala ny fitiavan'Andriamanitra, fa fatakarana ara-panahy nomeny fanambarana anao na révélation no ahafanao miaina sy mampiatra ny fitiavan'izany amin'ny fiainanao, ahatonga ny rehetra momba an'Andriamanitra azo aina ao anatinao tsy maretiaka ao an'Andriamanitra. Halleluja! Ka ny fitiavan'i Jesosy dia lehibe lavitra sy mihoatra noho ny fahafantarantsika ny amin'izay atao hoe fitiavana. Fa i Paoly eto manaitra antsika mba hisokatra amin'ny dingam-pahatakarana ara-pahalalana, ara-panahy amin'izay tokony ho anananao amin'ny tanjona hisitrahantsika ny fahafenon'Andriamanitra tanteraka, ny fahafenon'Andriamanitra tanteraka. Eto dia afaka niazava amiko lalina mihitsy ny any atonga tsy maintsy hatsapa ny fahafenon'ny fanamasina. Reko maninona ny fanamasina, tonga dia sensible amin'ny fanamasina, tonga dia manana fifandraisana ara-pahafenona amin'Andriamanitra. Angana ny saiko mahafantatra ny zavatra tian'Andriamanitra atao sy tanterahany ara-potoana. Ny antony mahatonga momba ray manontolo afaka ny kapitena handray, mifandray, mifanaraka amin'izay programa tiany any an-danitra, zao zay tiany tanterahany eo ny eo, dia tsotra le izy amin'ny alalan'ny fanekenao ny aina sy ampiatra an'izay fahafenon'ny fitiavan'Andriamanitra zay, zay fitiavan'Andriamanitra zay, ny aviny, ny alaliny, ny sakany sy ny lavany. Io fahafenona io dia teraka avy amin'ny fahafantaranao tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Misy ifandraisana. Ny fahafenon'Andriamanitra dia tanteraka sy teraka avy amin'ny fahafantaranao tsara. Dikany hoe mahafantatra tsara dia zao tsy ampy fotsiny ny fahalalana, fa ny fampiaranao an'ilay izy ao anatinao, ny fanekenao an'ilay izy ao anatinao, ny fahitanao fity, sitraka, fahatsarana avy amin'ny fiasan'ilay izy ao anatinao. Ka ny dingana misy ny fitiavan'Andriamanitra, halleluja, sy ny amafiny zay fitiavan'izay, ary rehefa sedraina izy ny atsaran'izay fiasan'izay ao anatinao, ny toerana isy ianao ao amin'ny tontolo ny fahafenon'Andriamanitra sy ny fisehoan'Andriamanitra ary ny fampiasan'Andriamanitra. Lanja vokatray fitiavan'izay miasa eo amin'ny fiainantsika no atonga antsika olona miavaka eto ambonin'ny tany. Jaona 1:20. Sahala amin'ny ahoana ny lanja ny sasabidy ny fitiavan'Andriamanitra antsika, mba azo heverina ve fa ny fahalebiazan'izany fitiavan'izany dia nahatonga an'i Jesosy nanolotra ny aina mba hamonjy zao tontolo zao. Tsy hoe fitiavan-javatra fa fitiavana ny olombelona rehetra, tsy hoe misy akanavaka, misy tinina, misy tsy tiny, fa zay nohariny tanany rehetra, zay ny antony nahatongavany, ka zay nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Dikan'izay sotra le izy, rehefa tsapanao ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra anao dia afaky nijoro hiantehitra amin'izay fitiavan'izay ianao, hitoky amin'izay fitiavan'izay ianao, andeha ao anatin'izay fitiavan'izay ianao, hiaina ao anatin'izay fitiavan'izay ianao. Mila fantatsika zany, ary mila voavalitsika ny hoe afaky ny tiany olombelona rehetra eto ambonin'ny tany tokoa ve ianao, afaky ny saina ve ianao anatin'ny fo ametrako sarobidy ny zava-panahy mihoatra no zavatra rehetra. Rehefa voavalinao zany ka dia ho fantatrao fa manomboka ho fenon'Andriamanitra ny fahafenony amin'izay amin'ny alalan'ny fanahiny ny ao anatinao.
zay mahatonga ny efesiana toko fahatelo andiny fa 70 zao ny voasoratra ao ny anaran'i Jesosy ozy izy ary alalan'ny fitiavan'i Kristy zay mihoatra ny fahalalana mba hamelonareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Inona moa ny dikany hoe hamelonantsika amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra? Salaminy ahoana moa zany? Afaky ny tena anam-pitiavana ny olombelona rehetra ve? Tena avy ato am-poko tsy misy fiatsaram-belatsy ve? Ny fananako fitiavana amonjy an'ity zao tontolo zao ty tahaka an'Andriamanitra nalahelo an'izao tontolo zao fa na dia mbola mpanota an'izao tontolo zao dia efa maty mialohan'ny fotoana izy mba ahafahan'izao tontolo zao iantety amin'ny fanantenana ny ovovojy amin'ny alalan'ny fanatitra izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fanatim-pisoronana. Zany ny fanontaniana mipetraka eto izy ny Baiboly ao amin'ny Jona toko voalohany andiny 5:20. Raha ny Jona toko voalohany andiny 5:20 hoe misy ny Baiboly hoe fa amin'ny fahafenon'Andriamanitra no nandraisantsika rehetra ny fahasoavana na fahasoavana. Hitanareo rehefa tratranao io fahafenona io dia fenao anatinao io fahasoavana io tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tamin'ny fahafenon'i Jesosy nanana izay fahafenona izay teto an-tany. Dia tamin'ny fahafenon'i Kristy nandraisantsika rehetra dia ny fahasoavana manampy fahasoavana. Avy amin'ny fahafenona nandraisantsika rehetra fahasoavana avy amin'ny fahasoavana. Voasoratra nefa eto fa ny fahafenona dia avy amin'ny fahafantarantsika tsara ny fitiavana ozy izy Paoly. Ny fahafantarantsika tsara ny alehibe ny fitiavana no mahatonga antsika miraikitra aminy, mahatonga antsika miantehitra aminy, mahatonga antsika matoky azy, mahatonga antsika mino azy. No tsara ilay izy. Ary ny vokajany dia lasa mifandray amin'ny fahasoavana isika. Voasoratra nefa eto fa ny fahafenona dia avy amin'ny fahafantarantsika tsara ny fitiavana ary ny vokajany dia mandray fahasoavana isika. Ndaona antsika isainy ohatry ny ahoana ny toetran'izany atao hoe fitiavana zany. Ny olona be fitiavana dia feno fanetretena. Ny olona be fitiavana dia feno fanetretena. Me manomboka foana ny izao fa me manomboka misandratra izy. Areteka ao an'Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Jakoba dia nilaza Jakoba toko 5:1 kanefa ozy izy manome fahasoavana bebe kokoa izy. Manome fahasoavana bebe kokoa izy. Voasoratra hoe Andriamanitra ozy izy manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ao amin'ny manetitena. Hitanareo ny toetry ny fitiavana dia fahalemem-panahy sy fanetretena. Raha miresaka tsika Jesosy naseho teo amin'ny olombelona tamin'ny endrik'olona tafy nofo na feno fepetra ny fahafenon'Andriamanitra rehetra Jesosy. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra. Marina fa Andriamanitra izy fa azadiny fa naseho olona koa izy. Andriamanitra 100% izy fa olombelona 100% ihany koa. Tao amin'ny olombelona tao hoe Jesosy io no nitoetra ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Zany hoe tanteraka teo amin'ny Jesosy ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Izy lamato amin'ny maty mba ahafahanao atsangana ho lamato na vavy-mato amin'ny velona. Amen. Jesosy ny tempolo ny fanamasina voalohany teto an-tany. Ary eto Baiboly dia milaza fa tamin'ny fahafenona nandraisantsika amin'ny fahafenontsika koa. Rehefa avy ny fenony Jesosy izy nesety eo amin'ny nofo nanehoan'Andriamanitra ny fomba hita maso teo amin'ny olombelona. Ny fahafenon'Andriamanitra naseho tamin'ny kely nandehandeha nanao soa na asitrana marary rehetra. Fenony hery nampiasaina tamin'ny famoronana naseho teny ambony rano nandehandeha. Alleluia. Zany hoe ny fahafenon'Andriamanitra tao aminy dia nahazaka ny tenany sy momba azy ray manontolo iaina tahaka ny fanahy hita maso ara-nofo tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Wow! Inona izy? Misy zavatra goavana be tian'Andriamanitra mampitaina amin'izay. Inona ny tanjom-pahafenona tao amin'ny Kristy mba ahafahantsika mandray izany avy aminy? Ny tanjom-pahafenona tao amin'ny Kristy nahatonga azy naseho olombelona ny fenonany fanahy, ny fenonan'Andriamanitra dia ny atonganao anam-panantenana amin'izao andro farany izao fa amin'ny alalany rehefa nateraka indray ianao ka tonga ao anatinao Kristy dia afaky ny anantena fahafenona ara-panehoana mitovy izay natao teo amin'ny Jesosy ihany koa ianao. Izy raha teo no teny zay mino aho ny asa ataoko no ataoko ary ianao asa lehibe noho izany azy izy satria zanakany amin'ny Halleluia.
dingana tian'Andriamanitra itondrana, dingana tian'Andriamanitra androsoana, dia misy karazam-pahatakarana tokony ananana. Nanatsika mametraka fanontaniana eo amin'ny tenantsika fa maninona ny tsy mety tena mitranga eo amin'ny fiainako, le dingana ara-pamoronana sy le vokatra tian'Andriamanitra sehoana sy atao amin'ny alalako. Valony dia sotra, tsy ampy ny fahafantarana tsara anananao ny amin'ny fitiavana, ahafahanao miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra, aseho amin'ny fitiavan'Andriamanitra, mandeha ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miasa amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa fenao dia hozy izy Paoly, mora ny amenonanao amin'ny fahavenoan'Andriamanitra rehetra. Ny fata ny fitiavana anananao, ny fata ny fahavenoana isehonao. Misy fatalisme atao venona. Sika afaka ny ofeny, afaka ny ofeny sika avy amin'ny fahafenoan'i Jesosy. Ny hoe fahafenoana eto dia milaza ny faty ambony amin'ny fitoeran'ny zavatra anankiray ao anaty zavatra anankiray. Ohatra, alleluia, alleluia, amen. Feno rano ny vera, tondro tsara ny tanan'izay mahita. Ny afantarana fa feno dia hipokipoka hatraty, amen, alleluia. Ty vatantsika ty le vera, alleluia, dia ny fahafenon'Andriamanitra hitasolotra ao anatinao, tsy ao amin'ny fanahinao ihany fa mipita ao amin'ny ainao ary mameno vatanao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Rehefa mefeno Andriamanitra ianao, torotsana tanazeny, dia manomboka zaka ny fanahy ny vatanao. Ny fahafenon'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia mahazaka ny vatany andehandeha teny ambony. Hitanao, le izy zany tsy hoe fanirian'i Jesosy mba tehiseho natonga ny rano manaiky azy, fa ny hery sy ny fahafenoan'ny fitiavana tao aminy dia ampy na hampahazo aina ny fahafenon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Mihetsika ny tanana dia fahafenon'Andriamanitra, mihetsika ny tongony fahafenon'Andriamanitra, vao misaitsaina izy dia fahafenon'Andriamanitra. Manomboka amin'ity volany ity dia aseho naizanaiza amin'ny fahafenon'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Zany hoe tena any amin'ilay capacité maximum. Amen, amen. Tadidio f'Andriamanitra tsy te hanome antsika ny tapany. F'Andriamanitra efa nanapa-kevitra nanome antsika ny rehetra. Toy izao fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana. Nomeny atao vao tanao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ka tadidio ny ao anatinao tsy hoe ny tanan'i Jesosy rery na ny tongony rery, fa izy ray manontolo eo. Amen. Dikan'izay tokony hita soritra fa mamaritra ny maha-izy azy an'Andriamanitra, ny personnalité momba azy rehetra sy ny fahafenony mihitsy ny voasoratra eto hoe ao anatinao tena possible zany. Ary ho antsika zanak'Andriamanitra efa nisokafany zany, ary manana antoka tsika fa tamin'ny alalan'ny fahateram-baovao dia fa atao anatsika io fahafenon'Andriamanitra io. Aza dino fa Baiboly dia milaza fa izay ihany Jesosy dia tadidio, izay ihany Jesosy dia fanan'Andriamanitra. Ianao zany rehefa manana Jesosy dia ao anatinao ny fanan'Andriamanitra. Ary nanomboka tamin'iny fotoana iny dia tempolo ny fanamasina ianao. Dia izy Baiboly tsy mahazo manao zay tianao ianao. Hitanareo amin'izay le izy. Zay le atao hoe fandava-tena, zay le atao hoe fanetretena. Le atao hoe fanetretena dia fanekenao ho tarihan'ny teny, fanekenao anaiky ny fanambaran'ny teny, fanekenao zay zavatra tsy tianao nefa mpaneken'Andriamanitra anao. Zany atao hoe fanetretena. Amen.
koa raha toa ka afaky naseho teo amin'ny olona tamin'ny alalany fahafian'Andriamanitra satria tongolombelona izy dia naseho teo aminy tamin'ny alalany fahafian'Andriamanitra dia afaky naseho amin'ny fiainanao ihany koa amin'ny alalany satria efa ao anatinao izy izay fahafian'Andriamanitra tao aminy ary izy laza fa tia iseho mihoatra ao anatinao zany fahafianony zany fa satria efa kavanany ray sy mareteka ao an'Andriamanitra. Nao ny tsika hijery ny agapen'i Jesosy le fitiavana agape tsy miresaka mikasika moa fitiavana filia zay nitranga tao Philadelphie io fifankatiavany rahalahy zay iaina antsika isan'andro fa mihoatra ny takian'Andriamanitra ohatran'izy ary ny zavatra tiany Paoly apôstôly ho azavaina eto zavatra anankitelo ny alalantsika ny fahafantarantsika tsara ny alavany ny sakany ny avo ny alavany tolotsana tanazimena ahoana ny fomba hahafahantsika mifandray amin'izany révélation zany zany fanambarana zany tsotra le izy Jesosy ato anatin'ny baiboly dia nitaky zavatra zay izy raha zany hoe boky Matthieu vetivety ny Matthieu toko 5 ny 5:7 ka hatramin'ny 5:7 ozy izy fa raha zay tianareo ihany ny tianareo inona ny valipiti azonareo ny fitiavana filia dia enao tiany rahalahy zany hoe mavita mizary ianao satria manisy soanao izy misy antony mahatonga anao maneho an'izay fitiavana zay. Alleluia. Normal be zany tsika raha mifanampy ny fifanampiana zany eo midingana mbola tsy zay akory ny takian'Andriamanitra fa zay norma iangana fa eto baiboly dia mitendry mitaky an'le mihoatra izy aiza le niazahoanao valipiti tsy zay mona dia mpamoretra aza tsy mba manao toy izany koa va ozy Jesosy ary ny 7:7 ary randralanareo ihany no arabainareo inona ataonareo mihoatra noho ny sasany mona na dia nijentilisa tsy mba manao zany koa va midika an'izay sika tsy eo amin'ny toerany jentilisa alleluia mifampiaraba satria misy toka iraisana tolotsana ny tanazay tsy hoe afaka mifankatiany ao anatina fifankalana ohatra makala olona anankiray dia mitovy le vision fa samy makala an'iny dia mifankaty satria samy tsy tian'iny ka tsy rehefa hoe mifandray amin'Andriamanitra dia manam-pitiavana fa ny fitiavana takian'Andriamanitra eto dia le fitiavana agape manao jantsika ny Matthieu toko 10 vetivety Matthieu 10:7 ninaran Jesosy zay tiraina reny mihoatra noho fitiavana ahy dia tsy mendrika ho ahy izy ary zay tia zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho fitiavana ahy dia tsy mendrika ho ahy. Hitanareo ny famendrena dia hita soritra amin'ny fitiavana miaiky avy amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra zay le agape zay fitiavana miaika avy amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra. Jantsika ny Jona toko 2:20 Jona toko 2:20 ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera Simona zanak'i Jona moa tia hava ianao mihoatra no fitiavany reto izy taminy eny tompoko ianao malala fa tianao dia hoy izy taminy fa hanao ary mihotrikeliko jerenareo amin'izay misy karazana fitiavana mihoatra takian'Andriamanitra mba ahafahantsika misitraka mihoatra ny fahafenony averiko misy karazana fitiavana mihoatra takian'Andriamanitra mba ahafahantsika misitraka mihoatra ny fahafenony mahafinaritra an'Andriamanitra ny fitiavany mpirahalahy tao Philadelphie fa tsy zay ny tena andrasany amintsika fantany fa tia mizary sika dingana voalohany zay fa tsy zay no mitondra antsika ho any amin'ny dingan'ny fahafenony tanteraka ao amin'ny agape rendez-vous iandrasan'Andriamanitra anao no hoe fitiavana agape dia anao mahavita manao sakrifisy ny mombanao ho an'ny hafa jereo fa mifahafen'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Abrahama dia vokatry io agape nananan'io zato etany Abrahama Andriamanitra dia jereo fa natolo ny Isaka zanany ino tsara izy teto Andriamanitra mitaitra wow isaky ny mahita action na fitiavan'Andriamanitra mitovy amin'le tena ananany dia taitra foana izy ary teto ny mahitako fa ny hoe olona araka ny fon'Andriamanitra dia tsy tonga ho azy fa ny olona araka ny fon'Andriamanitra dia izay olona manana ny fon'Andriamanitra tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Alleluia. Mizaha teo tazy Andriamanitra dia jereo fa natolo Isaka zanany tena tian'Andriamanitra Abrahama ary vaporofo zany tamin'ny fizorany teo anatin'Andriamanitra sy ny fandehanany
tamin'ny fahamarinana ary fitiavana zay zavatra nasain'Andriamanitra nataony. Jereo tonga sakaizan'Andriamanitra Abrahama, olona feno fahafin'Andriamanitra tanteraka tamin'ny lalany rehetra sy ny fiainany manontolo izy. Ary amin'ny alalan'io fahafantarana ny fiainany sy fitiavana io no ahitantsika ny atao hoe miaina ny fahafenon'Andriamanitra tanteraka. Fatara fa tsy mitovy ny hoe mandray an' Jesosy ho tompo ianao fa ny boan'izay hafa mihitsy hoe mametraka an' Jesosy eo amin'ny toerana mahatompo ianao. Hafa ny hoe mandray an' Jesosy sy mametraka azy eo amin'ny toerana mahatompo. Mametraka azy eo amin'ny toerana mahatompo dia manam-pahefana aminao izy, manam-pahefana amin'ny alalan'ny teniny izay tonga eo amin'ny fiainanao izy, afaka ny mitarika anao izy, ary manam-pahefana izy mitondra anao ny amin'izay dingana tiany hitondrananao. Tondro tsara ny tanan'izay. Alleluia, alleluia. Izy manam-pahefana anapaka ao am-pona amin'ny zavatra rehetra, ary mila misy fotoana andrenesanao hoe izy no mitondra anao, izy no manapaka anao, izy no mitardalina anao. Mila fantatrao fa eo izy amin'ny fotoana rehetra, na dia tsy hitamasonao azy. Zay zavatra rehetra teneny tokony hakenao zato isan-jato, mety tsy fantatrao le izy. Miteny fotsiny zao atao dia manaiky ianao, ok. Miteny izy zao atao dia manaiky ianao, ok. Zay ny atao hoe manaiky sy makato an'Andriamanitra. Paul dia tadidio tsara nananatra Timoty zanany izy mba hamelomana ny natoran'Andriamanitra ho aminy. Nanaitra amin'ny Paul izy hoe zafady, nanaitra amin'ny Paul izy hoe Paul veloma manaitra anao mba hamelomanao an'le fanomezam-pahasoavana ao anatinao tamin'ny nametrahako ny tanako. Alleluia. Mifoazy ianao mandehana amin'le fahatakarana, velomindray ny ataeto ahafahanao mandroso sy mamenona ao anatinao amin'ny fahafantarana tsara ny fitiavan'Andriamanitra, dia mandehana amin'ny fahafenoan'ny fanahy. Fa ho hitanao ny fahombiazanao ao anatin'izay lalan'izay. Tiany Paul ho tenenina tamin'ny Timoty, amin'ny Timoty 2:1 fa misy natiora miafina ho aminy tamin'ny fametrahan'ny Paul ny tanany teo tampon-dohany, zay anjara amin'ny Timoty ny manaitra an'izany, mahafantatra an'izany ara-panambarana mba ahafahany mizotra sy mandeha amin'ilay programa teny ilan'Andriamanitra azy. Tsy hoe feno ianao dia ao amin'ny fananao ihany le izy, feno ianao ao amin'ny ainao koa, ary feno tahaka izany koa ny vatanao ray manontolo. Amen, alleluia. Ka tadio ao amin'ny ozatrao dia misy an'Andriamanitra, ao amin'ny sainao misy an'Andriamanitra, ao amin'ny ratsan-tananao misy an'Andriamanitra, ny aty ivelatra amin'ny volodohanao misy an'Andriamanitra, lohanao misy an'Andriamanitra, tongotrao misy an'Andriamanitra. Mila feno ny fahafenony rehetra sika. Zay mahatonga amin'ny Paul nankekely menarana mahafaty azy satria fen'Andriamanitra hatrany amin'ny rahany tsy nampaninina azy le zava-mahafaty tsy maharetiaka ao an'Andriamanitra. Alleluia. Mila feno sika, mila feno sika vao mizara sika. Tsy afaka mizara zay tsy ananatsika sika. Ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra nanatsika no amaritra ny dingan'ny fahafenony ao anatsika. I Abrahama nahafeno ny fiampeta rehetra dia jereo fa azon'Andriamanitra nampiasaina tao anaty fanekena ho fantsopamojena n'izao tontolo izao rataranaka Abrahama. Rehefa hita ny toe-pony Abrahama fa olona fahafoizana izy tahaka ny toe-pon'Andriamanitra ihany koa. Afaka ny ova ny zavatra rehetra mombanao manomboka izao. Ny hoe mpanompo dia tadidio mpizara eo amin'ny toeran'ny olona afaka anao servisy ho an'ny hafa. Afaka ny ova ny zavatra rehetra rehefa manaiky ianao no tarian'Andriamanitra amin'izany. Tsy hoe sasatsasa ihany ny tiany hamelonanao fa izy rehetra mihitsy ny tiany aseho ao anatinao amin'ny fahafenony. Raha tsy feno sika dia tsy afaka ny hamoaka ninninona avy ao anatsika. Ohatra raha feno rano siny dia tsy gazoalina no mivoaka avy ao. Amen. Ary raha tsisy rano ao anaty siny tsisy rano mivoaka ao. Misy io matotsika afaka mizara. Amen. Fantana mipetaka dia hoe tonga ataiza ny fitiavana miasa ao anatinao, tonga ataiza le izy. Eto zany ny problème. Afaka nisaina famonjena ho amin'ny mpanotambola tsy mahalalin'Andriamanitra ve anao? Inona no motivenao ao anatin'ny fanompona? Rakitra ve? Fanatitra ve? Dimma ve? Ampandroso anao business ao anatin'ny fanompona ve anao mba hampiroborobo ny fatsakan'Andriamanitra angeny amin'ilay verany sainao azy? Sa teretanao anatinao mba hampiditra fanan'olona maro any an-danitra? Amin'izay tsy diso lalina fa mafazanao tsy mahareteka ao. Afaka ny ananganareo zazaram-panao amin'ny Kristy ve ny fitiavanao anatinao? Mazaka an'izany ve ny tady mazaka ny fitiavanao? Ny atao sy tenin'ilay fitiavana
fitiavana tsy voavetan'izay mahafinaritra anao fotsiny fa raha Jesosy no ao dia zao fonombola mpanoty isika dia efa maty hamonjy antsika izy. Fonombola mpanoty isika izay ilay fitiavan'Andriamanitra dia efa maty hamonjy antsika izy. Zany hoe ny famindrapon'Andriamanitra dia efa miasa ao anatin'ny fotoanany tsy fahalalana mandra-pahatanteraka ny fiovana tanteraka ao anazy. Zay fitiavan'izay ngezabe zay ho petera tamin'i Jesosy ndray andro. Matthieu 9:1-4 mona aminay petera satria mizavatra manafotoana be dia be. Tao Jerusalema be dia be miteny ratsy amin'izareo. Zay hitandretra tonga dia miteny reny le sekta nazariana. Leo petera dia farany izy petera hatramin'ny pireny tokony hamelany reny. Tena makaleo reraka dia ozy izy Jesosy hatramin'ny pito isan'andro. Tonga dia nilatsaka ny soka petera. Zany hoe amin'ny famelana zany neo tsy vitany eo vonina ihany omena ndray fa na fotoana koa neo tsy lany eo tonga ihany mazareo tsara nytanazany ihany fosy Jesosy. Zay le karazam-pitiavana manafaingana ny fahafihin'Andriamanitra ao anatinao. Zay le karazam-pitiavana takiny manafaingana ny fahafihin'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa tena ao io fitiavana io dia lasa manana fomora ianao, mora mamely zany. Tia mamela toa Jesosy mihitsy. Tokony ho ampy amin'izay tokony ho ampy amin'izay famelana ozy izy petera. Fa fotra be loatra le manafotoana fozy Jesosy tsia ipito amin'ny 27 impiry zay. Ndikan'izay dia ao anatinao tokony misy famelana vonina omena ra-potoana foana. Toetra mora amin'ity fa tsy mora makahala, mora onena fa tsy mpanameloka foana. Voninao amin'ny fahadiovam-po amin'ny fotoana rehetra. Atraizany fitiavany miasa ao anatinao, mahavita mandohalika sy mivavaka ho an'ireo zay tsy tianao ve? Zay ve efa manomboka ao anatinao zao raha manontany Jesosy. Efa mahavita mivavaka ho an'ny olona tsy tianao ve ianao? Sa le miantoka toana eny Andriamanitra tsy tandreny mbola itakiany hitako zay mafy mbola voaminony ianao raha zay le devo tondra tsara nytanaza. Halleloja. Zerinareo ane ozy izy Paoly. Za ozy izy Paoly ny loha mpanota efa nanenjika ny kristiana tany Jerosalema ozy izy. Kanefa ozy izy nifanina tamin'ny fitiavan'i Jesosy indray mandeha dia nifahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao. Allô Paoly mandeha mandringana Jesosy efa nihevitra tsara ho ampiasaiko. Zany hoe ompon'Andriamanitra ao zany misy zavatra tsy hainao mihitsy io, misy zavatra tsy azonao. Kristianina rehetra efa mivavaka daholo mitokana hoe tompo andatsao vata ohatra ny tamin'ny andron'i Josoa io. Vitanao nandatsaka vana teny an-tampon-dohan'ny olona zay manana ankehitriny neferen'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra tsy mamaky antsika ny andatsaka vana teny an-tampon-dohan'ny Paoly fa izy anomotra ny zava-dehibe. Amen. Ataizany dingana azo ny fitiavana ao anatinao. Zay le fitiavana sy etaety zay le fon'Andriamanitra mitepy manafaingana ny fahafinony ao anatinao. Miendriky ny famindram-po, miendriky ny fitiavana nananao zay azon'Andriamanitra ampiasaina hirecuperena fanan'olona be dia be vilereto ambony tany amin'ny alalanao. Maharitra ve ianao mavita miaritra ny fahanginana sy fanetretena amonjy ny hafa fa tsy hoe mody mangina fa manozona po. Misy ny mody manginy fa ny ao anatin'ny fony ao rovina ry Andriamanitra. Zay ny atao hoe folotika, fompamisavy. Tsy fanetretena kay mahatonga azy mangina ty fa mangono manozona silencieux. Ozy izy ny fisana 3:18 ny alalo fitiavany ndiky ny intensité an'izay fitiavana ao anatinao zay ny amafiny. Zany fitiavana zany miazona anao ohatraniza le izy, ohatraniza ny alaniny ao anatinao, ohatraniza ny alaniny ao anatinao. Eto miresaka tsara mba hifanenanao fankasitran'Andriamanitra. Fotoana koa mantsy ndraindray nisy fotoana ohatra ny safisafona foana tsika ao anatin'ny fanompona dia tsy mety mitombo mihitsy.
amin'ny anarantsy fiasana toko faharoandimy faefatra ka hatramin'ny dimy fahenina io tsara fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-pony noho ny alehibe ny fitiavany zay nitiavany antsika na dia folompola matin'ny fahadisoana asika dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana namonjenareo izy Paoly ary niarina tsanga asika ka niarina perika ny an-danitra amin'ny Kristy Jesosy jerenareo ane ny arenan'ny famindram-pony dia voatahiry eo fitiavana tsy possible ianao amindra fora tsy manam-pitiavana ary testa faran'izay akaiky indrindra ahazavana fa be fitiavana fa tsy hoe misandoka fa be fitiavana nefa tsy manana dia zao atraizany fatra famindram-po ao anatinao tia mamindra fo venao satria n'Andriamanitra ny arena ny famindram-pony mamaritra le lehibe ny fitiavana ny famindram-po zany dia voatahiry eo mirakitry ny fitiavana rehefa lehibe ny fitiavana dia mora mamindra fo ohatra rehefa ilay olona mety aminao reny manao fahadisoana dia vitanao mihitsy manakona ny maso ny hafa tsy ahita ny fahadisoana ny rainao ohatra ny reninao na zanaka ao an-trano atalan'ny hafa to raha ampaty fanentana tsy moabolona raha-baiboly zany fa nany hafa nany anao a samy tiavy taony halleloia vitanao mihitsy manafina raha ohatra moa mifena ohatra mitokantrano sy ohatra misy nanao fahadisoana zay ny ray aman-dreniny na ny an-daniny na ny akilany dia tsy hoangana mihitsy le tompona ray aman-dreny manao zay fomba hipasoana ny zavatra rehetra mba ho velon-drerana mba ataovatra zao ny tanana fa marina androany tena mitifitra mibala amin'ny fananarana ny tompo hoe amen fo zay Jesosy tsy zay le nasako aminareo a tsy zay tsy hoe rehefa ray na reny na mpiray-tampo na fianakaviana fosy ny andiny fadiny ao amin'ny fiasana toko faharoa milaza izy eto hoe na dia folombola matin'ny fahadisoana asika jereo ny alalan'le fitiavana jereo ny amafin'le fitiavana tsy mety miova mitiavany antsika zay le norma tsy maintsy angana tia no hita ty amintsika zay toetra zay halleloia miresista atraiza ny fitiavana ao anatinao atraiza izy mbola mienjana tsara mbola mety tsara halleloia mbola miazona tsara atraiza afaky nompotsika koa ve zany halleloia misy totsika nakekery moka fotsiny no anatin'ny fanompona misy zavatra manosona tonga dia zao ny ataontsika tsy vitako tsony tsy vitako ho an'i Jesosy rery ny voninahitra fa hibetsaka ny zahatoetra atao anatin'ny fanompona misy fotoana teneny am-panompona veriko ny olona misakafo tsara ny mpitandra sy netsetra ianao zahatoetra hoditra voatabia hoditra tongolo paster anankiroa zay niaraka tamin'izany ino no hoanina mivary stock tampon atao maimaina indraindray matamata ohatrany hoe formation na maranily reny tonga tsara tanazay miaina fa ianao tsy manana fa mihinana zay eo aloha dia hoanina misy fotoana ianao mody adiny mihitsy tsy mihinana fa ny olona mihinana zana toetra hoe Andriamanitra marina avy nitadiavinao tetombo aminao kosa hoe lalovako zany tao anatin'ny fanompona tsy manana droit hoe mapastera ihany za tsy mbola ny tsara pastera lehibeako zany mahatra amin'izay saotra n'Andriamanitra lehibe ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra fa tsy fahendreko zany fa mifanan'Andriamanitra tato anatiko na ny ray aman-dreniko na ny pastera raha hoe lehibeako ka ray aman-dreny manaja rotsana tana zay proof voaka vita tsodrano tsara anatin'ny fanompona dia reko tsara ny sarobidiny zany tsodrano zany naiza leo tsy te hita varavarana mikatona sy manohatra zany zay hibirimako satria mbola lava ny andro sy ny zavatra tokony mbola ho atao ary dingana tokony ho aletsy marety aka ho an'Andriamanitra amen jereo le Paoly tena ny fiasana tonga tena folo izy mihoatra ny fahalalana rehetra ny dingana itonan'Andriamanitra anao fa fenony tsara amin'ny fahafantarana tsara ny fitiavan'Andriamanitra rehefa fantatrao le révélation fitiavana ny révélation fitiavana dingana faratapo indrindra hitondranao any amin'ny fahafenona sy fahagagana ny fomba sy takatresaina ra-panehoana lasa miasa sy mampiasa antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra rehefa tonga ty azy sika ary ny fitiavana azy dia midika fitiavana ny rahalahy koa rehefa tian'Andriamanitra ianao dia tiany rahalahy zay ny Korintiana voalohany toko voalohany andiny 9 fokatra amin'ny 20 zay tsika vetivety alohany amarana kontoriteny anao ny arivo
manomboka amin'ny andiny fahavalambiny folo ka hatramin'ny andiny faharoapolo fanteny ny amin'ny azo fijaliana amizay dia fahadalàna amizay hovery fahin'andriamanitra kosa amintsika zay hovonjeny fa voasoratra hoe hofoanako ny fahenden'ny endry ary holafiko ny fahalalany mahalala aiza ny endry aiza ny mpanorandalàna aiza ny mpiadevitra avy amin'izao tontolo zao tsy navidin'andriamanitra ho fahadalàna fa fahenden'izao tontolo zao zay nareo iteny paoly io tao fanahy ny zavatra rehetra atao mihoatry ny fahatakaransaina manko dia fahadalàna avokoa amin'izao tontolo zao fahadalàna daolo zany amin'izao tontolo zao rehefa manao zavatra ianao mety no fahatakaransaina ohatra jesosy ohatra miverysaina rehefa kany amin'ny fasan'ny lazarosy toy izy mipiana amin'ny fotsiny maty lazarosy izy no tena matory izy ka zao misy favoazany teo tonareo fahadalàna la izy tanatsana tanazay hitonao ny réaction anao rehefa ao amin'le adalam-ponona iny iny ianao ngendry tsy mahareteka ao alleloia ka ny olona araka ny fon'andriamanitra dia zay manana ny fitiavany ao aminy ndona antsika ijeran'ny davidy ao Samuel voalohany toko vita ambin'ny folo dia jereo fa atao fahadalàna zany niatrehan'ny davida ny goliata ary goliata mihitsy miteny fa gadala ozy izy saliky hitanareo la izy ohatrany hoe fahadalàna zany hoe davida kely ohatrany hoe goliata ngeza be ohatrany iny ohatrany hoe fahadalàna zany ny zavatra nitranga fa noho ny fitiavan'andriamanitra tao am-pony davida jereo na tonga ny davida tonga nandeha nanohatra ny goliata tsy hoe te hisehoseho izy fa lery ny fitiavan'andriamanitra ho amin'ny fahasarotam-piary fa izy moa io ny aiky miaramilan'andriamanitra andriamanitra ny fahasarotam-piariny amin'andriamanitra na tonga azy tonga dia nisososy nandeha hiatika ny goliata nidikan'izay no nyery ny fitiavan'andriamanitra tao davida na kely azy izy dia tsy maintsy nyseho ny fahendreny noto ny fahadalàna ny fahendreny zao tontolo zao nikatsikatsy ny teny ratsy rehetra zay efa niantra teny aminy navadika andriamanitra tonga vavolombelona zao no a no afatro amin'ny anaran'i jesosy ninninna zavatra misy ka mbola tsy very ny fifatoanao fa tafatoetra tsara ao anatinao ny fitiavan'andriamanitra mandihana fa ny fefarahany io tangy io ho any amin'ny tanjo ny fisandratanao tsy mareteka ao an'andriamanitra anatsika alohan'ny amanana anazy ao amin'ny Samuel faharovako itsika vetivety jery toepony davidy sika hoe ohatra ny ahoany zany lehilahy atao hoe davidy zany amen sy ny fitiavany an'andriamanitra hatraizy ny amafiny fijoroany amin'izany atao hoe fanompony an'andriamanitra zany sy ny fitiavany an'andriamanitra ay andriamanitra tsy mifidifidy olona fahatany fa tena olona manana ny fony tokoa ty lehilahy ty Samuel faharoatoko voalohany manoko mandeny voalohany ka hatramindeny vita am'roapolo ary no maty Saoly ary niverina avy namon'ny amalekita davidy dia nitoetr'indro andro tao Ziklag izy ary tamin'ny andro fahatelo indro misy lehilahy anankiray tonga avy tany amin'ny miaramilan'ny Saoly tritra ny akanjony sady misy tany ny lohany ary rehefa tonga teo amin'ny davidy izy dia niakohaka tamin'ny tany ka nitsaoka izy zay trarantotra ianao ry mpanjaka ary ho davida taminy avy taiza moa ianao dia izy taminy afaka nandositra avy tany amin'ny tompony Israely aho ary ho davida taminy nanao ahoany zay tany masiny ianao ambara ho amiko dia hoy izy ny olona nandositra tany amin'ny ady ary be ny miapatrapatra maty ary tiako milaza aminao fa maty koa nisy ony jonatana koa vita sady nitsikitsiky izy zany satria fantatra ty lehilahy ty loatra hoe tena nampitondra fahoriana ny davida mihitsy zany Saoly zany ho davida tamin'ilay zatovy nyteny taminy ahoana ny nahafantaranao fa maty Saoly sy Jonatana zanany dia ny fahaena dia nambara tamin'ilay zatovy nanao hoe zay natao tendrombohitra giboary iny Saoly ny tena tamin'ny lefiny ary indreo nikalesy taingy soavaly nanentsika azy mafy dia nierika izy ka nahita ary niantso ahy izy ka hoy izao nity ahy ary hoy izy tamiko iza moa ianao dia hoy izy tamin'ny amalekita ary nierika izy ka nahita ary niantso ahy izy ka hoy za ity ahy ary hoy izy tamiko iza moa ianao dia hoy za tamin'ny amalekita ary hoy indray izy tamiko masiny ianao atony kely ahy ka vonoy fa marary mivokona ozatra fa mbola atao anampika ny aika dia nanantona azy aho ka namono azy satria fantatro ny fatsy ovelona izy rehefa resika dia nalayako ny satroboninany eo amin'ny lohany sy ny fehitanana teo amin'ny sanany ka netika ty amin'ny tompoko zany dia niraisy davida ny fitafiany ka nitrialiny ary dia manao toy izany teo ny olona rehetra teo aminy ary ny saona sy ny tomany ny fahadianina ambaraparivan'ny andro izy noho ny amin'ny Saoly sy Jonatana zanany sy ny olon'i Jehova ary ny zanak'Israely satria lavitsavatra reny ary ho davida tamin'ilay zatovy nanambara taminy avy aiza moa ianao ary hoy izy zanaky ny vahiny amalekita
toy davida taminahoany ianao tsy natahotra nintsitra ny tanana amony vosiko Jehova dia niantso zao tovy anankiray davida ka nanao hoe atono io ka vo ihany dia nasiny izy ka maty ao davida taminy ao ka nyranao eny amin'lohanao satria ny vavanao ihany no efa niampanganao nanao hoe zany namony vosiko Jehova ary davida nisaona saosy Jonatana zanany tamin'ny hira fisaonana izao ary nasainy nampianarina ny tanàna Joda hira nanao hoe tsy pika iny voasoratra ao ambokony izy sasary zany ary lay voninahitra ao ry Israely voalefina teo amin'ny avoananao voninahitra ao izy voalefina teo amin'ny avoananao endre lavo mahery azambaranareo re zany any Gaty aza torinareo any fifaliana lay baraka eny an-dalambe ny Siklony fandrao mifaly ny zanakavavy Filistina fandrao miravoravo ny zanakavavy ny Simforo ianareo tendrombohatra kibo ianao tendrombohatra kiboary nafatesany Saoly aza misy ando manorana intsony eny aminao nasangarana faratra santatra satria tany natotona ny ampingany mahery dia ny ampingany Saoly ka tsy nosorana diloilo ny tsipikany Jonatana tsy niemitra raha tsy nahazo ny rano maty sy ny taviny mahery ary ny sabatry Saoly tsy madiverina foana Saoly Jonatana zay tiana sady maty mitifo ny fahavelony dia tsy nysarahana na dia tamin'ny fahafatesana azy fangana no ny voromahery izy ary mahery no ny liona ary ny zanakavavy Israely mitomaniany Saoly fa nafinahitra neny nampitafiany zaka ianareo sady nasiny firava-bolamena neny fitafianareo endre lavo teo amin'ny adiny mahery voalefina teo amin'ny avoany Jonatana ary nohony aminao ao Jonatana rahalahy mahafinaritra indrindra ianao mahagaga ny fitiavanao ary mihoatra no fitiavany vehivavy endre lavo ny mahery ary levina ny fiadiny zay nareo any toepony ny sainy Amalekita dia tadidio mpandaingy tia vola tia hita sitraka fotsiny eo maso rehefa niteny izy dia osy Davida hoe aveza moa ianao aveza tsara ianao dia osy hoe mahavy amin'ny taranaki hitako fa tsy jiosy ianao tsy toetsaina jiosy zany zay nantaneko fiaviny fa raha jiosy efa nampianarina ny dimy voaositra Andriamanitra fa Amalekita io maneso io Amalekita io mpiteny ratsy io Amalekita io mpamparitaka vaovao ratsy io kitanareo ny Amalekita ne ity lehilahy ty ne tao maramila ny Saoly avy ao maramila ny Saoly fa Amalekita fotsiny izy vakio tsara manomboka amin'iny voalohany ho Davida hoe aveza moa aloha ianao izy ianao tena hafahafa ny toetsainao tsy mitovy amin'ny taizan'Andriamanitra anay ozy izy Davida tena tsy toetsaina jiosy zany tsy mahatonga manontany dia sahala amin'ny olona avy any amin'ny planety hafa mihitsy ianao fa tsy mitovy amin'ny ety maramilako reto tsy nitaizanao raha ny toetsain'olona tsotra dia efa natao zay fomba namonoana ny Saoly ary ny fahadalany Davida ny everino ny fahadalany raha Davida nefa nomena occasion amono ny Saoly novitiny fotsiny dia nataonatra fa tsy nyvolony dia misy izy hoe raha za teo amin'ny toerany Davida efa meny Jehova iny lerako ny lefina tsara manakana ny diako fosy izy Davida non raha olona tsotra dia tadio zao ny teny hoe aleo raha Saoly ho faty any fa tsy nitava fa tsy nitanako fotsiny mamono azy afaka amin'ny rany fa tsy zany namono azy fa avy alao izy ho faty any fa adalana amin'izao tontolo zao ny fihetsiky Davida dia ozy izy maty le Saoly nanahirana azy fa tsy nifety nanetiny faly izy fa nalahelo mafy noho ny fitiavany azy kanefa raha misy ny manirana ny Davida dia Saoly mihaza ny ainy to fahadalana no hoe mitsotra ohatrany hoe mitsetra ny Saoly zany izy amin'ny saina maha-olombelona ohatry ny fahadalana zany nefa Saoly dia olona mitady amin'ny fomba rehetra ny andingana azy mety misaintsika eto hoe fa ahoana azy tadio ny Amalekita ne tantara mandalo fa nitoetra ny Amalekita mbola manao masikita ny fanampiny indray raha tsy manaiky hovainy tenin'Andriamanitra dia tadio tsy ary namitoepony Davida mihitsy ianao nanetsika manana fo zany za Davida n'Andriamanitra aseonao fandizany zany midesa manalakanjo tena tsy azo faritana mirakla be dia be ampiasain'Andriamanitra zany fa zany ato zany ao anaty adiny ahitana zany anaty batay zany nita raha misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia zavatra mahagaga dia zao ny kristianina mihitsy ny mankalaza zavatra tsy tokony mankalazaina dia mankalaza fotsiny zao Amalekita Davida laza misamila faharotoko voalodimy faharoapolo aza tenenina ny gatsy zany aza kalazaina niany zany fa ozy Jehova io raha misy natao hifaly amin'ny fahavoazany Saoly dia tadidio tokony Davida raha ny fahendreny zao tontolo zao
hoe afaka tita amin'ny fatana fanandoroko taxi mirehatra sakotsay nangatra tronina amin'izay toro tsara ny tanan'izay fandriamanitra nahitany Davida ozy izy ty olony ty tsy diso mihitsy anyfidy azy so dingana manaraka izao andaotsika hitany mason'Andriamanitra mijery antsika fa tsy diso mihitsy Andriamanitra mifidy anao asangatrany io tanan'izay be atao vitan'Andriamanitra fa tsy diso mihitsy izy mifidy anao amin'ny fotoana promotion ane tsy maintsy ho avy ane Jesosy ary raha ho avy izy anavaka vary sy tsy parifary izy ary dia neto an-tany dia efa anavaka ny tokony hotahina sy tsy tokony hotahina izy aza manao fanompona hitamaso aza manao fanompona amin'ny lango malefaka sy teny tsara lahatra le fitiavana tsy avy amin'ny saina nanakarana azy fa avy amin'ny fanambarana no tonga toetra masaka sy mety ao anatsika alleloia Davida tonga dia niteny misy ny fifaliana tsy tokony ny amin'ny fahafatesana Saoly tsy tokony amina Jiosy fa tokony any amin'ny Amalekitana Filistina satria eto no nahitana soritra fa Davida tena manana fomba fiady mametraka an'izany atao hoe esprit d'équipe zany amin'ny tena hoe avolenta be mihitsy niantso Saoly ho fahatsarany Israely Davida no niositra tao aminy maty ny voninahitra Israely tena be fitiavany Davida atsarovo ny fitiavany Jonathan tsarovo ny fitiavany Jonathan azy no ny fitiavany Jonathan azy no ny ay voasoratra ato hoe no ny fitiavana vehivavy tsy mampaninina ny Jonathan na Davida azy amin'ny tonga mpanjaka tamin'ny fotoana zay nanaitra ny Saoly fantaniny mipetraka ny hoe miresista tray zay ny fitiavantsika ho an'Andriamanitra sy ny fitiavantsika ny asan'Andriamanitra fosy Jesosy aoko tanteraka anareo tahaka amin'ny fantanterana anareo zay ny an-danitra io fitiavana ao anaty io ao le problème ao le problème excuse daholo no hoe fitarainana excuse daholo no hoe filazana fa tena tiany tsy mety tsy niana mifanilika ampitoerana fotsiny hoe ekipa anankiray Amalekita daholo zany ny tena marina toro tsara ny tanan'izay mihany rehefa ao anatinao ny fitiavana dia zao ny vokatra tsy maintsy hitranga tsy maintsy miova ny manodidina anao satria fitaovana azon'Andriamanitra ampiasaina ny fitiavana ao anatinao mandoalika ho an'ny hafa tsy mahareteka amen ahoana ny endriky ny avy ny fitiavana ahoana ny avy ny fitiavana ny avy ny fitiavana indray le tsara n'le fitiavana mihitsy le tsara zay fitiavana zay tsara ve azo aterina ve fitiavana ao anatinao ohatran'izany aviny afaka mity zay tsy tianao ve anao sa tieto aloha dia zay tianao ihany tianao fa zay tsy tianao angarianao le question le fitiavana koa na le tsy fitiavana tsy fantatra hoe inona marina le izy sura ve anao fa tsy tianao le angarianao mbola mitoetro mpandefa mpianam-bavaka io mety samy ambassadeur mety samy choral mety samy pasteurs mbola mitoetro mpandevitra ve na dia amin'izay tsy tokony andeferana ntsony azy anao tahaka an Jesosy raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay taony zany lehibe tsika zany ohatra tsara tokony hotavitsika afaka amela amin'ny fotoana rehetra mamela matetika mamela midingana sy tranga tsy tokony amelana ntsony misy dingany fahafin'Andriamanitra tratran'i Jesosy zay tahafa mitoetran'izay fa tsy amin'ny fisehoana iny fa manafa azy amin'ny toe-ponananany antaony atsika ifaninana ao Jesosy hoe motiavy ianao mihoatra ny fitiavany drety alleloia any amin'ny fitiavana sy n'Andriamanitra mifaninana any amin'ny tsy tokony hifaninana indray anao mifaninana any amin'ny fitiavana ianao tsy mifaninana mamela midingana sy tranga tsy tokony amelana zany tena tadikio olona idéal zany zay le tadiavin'Andriamanitra miteny tsara ho an'ny hafa na dia zay miteny ratsy ianao azy misy ola miteny ratsy ianao dia anao mbola miteny tsara ny amin'ny foana satria fa afaky nity zay tianao ianao ary makahala koa zay makahala anao afaka manao an'izany fa rehefa mitaonanao Andriamanitra dia tadio zay fitaoman'Andriamanitra anao zay mamboatra anao eo midingan'ny olona afaky ny amela amin'ny fotoana rehetra misy trenanao rehefa miteny oka moe mamelany moe fa maninona ny zavatsy izy eny tsy maninona izy afaka manao an'izany fa ianao tsy mahazo manao an'izany fa maninona ary za foana ny tereko ianao any an-danitra tsy mahareteka amen
fantanapetraka aloha tianao veloha ny fenon'Andriamanitra zay fotsiny. Amen. Rehefa antanina tianao ve no fenon'Andriamanitra hoe fenon'Andriamanitra dia tena tianao ve ny amela hery feno fotsiny ka feno fotsiny amin'izao raha ianona kosa ve ianona fa raha ianona aloha za kosa tsy amela neny mihitsy sangana no ratsy azy. Nga nisy nanaovan'i Jesosy ratsy tsika nefa Jesosy namela antsika. Le fiainana maha-kristiana sy le toepo maha-kristiana tsika tsy dia fanontaniana mipetraka hoe aiza atraizana izy. Alleloia. Tsika natao isaina miavaka ohatran'ny Davida, iteny miavaka ohatran'ny Davida, mandresy miavaka ohatran'ny Davida, feno voninahitra ohatran'ny Davida satria tsika taranaky Davida. Somary eteka hoana. Alleloia. Misy faly ve andro anariva firy ny faly andro anariva atsangana ny tanana sy faly tsangana ny toerana misy ao faly amin'ny lanitra ny tananao. Tompo angatao zao vavaka zao ataovy miasa atao anatiko ny fitiavanao, ataovy miasa atao anatiko ny fitiavanao, mampiasa mahery atao anatiko amin'ny alalan'ny fitiavanao. Angatao zay sanatiny vavakao raha mianara Jesosy miasa mahery atao anatiko amin'ny alalan'ny fitiavanao. Dioviny ao anatiko ray manontolo reo ntolo tsy fatanterana rehetra mbola hitanao fa sakana mo amin'ny fahafenonao tanteraka deo ka hiaisitro ny fiainako zany amin'ny aminaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluia, halleluia. Tompo tiana reko no any ariva fa tianao zay andainy batisa ny fitiavana, tianao zay tena hiaina amin'ny toepo feno fanendretena andray zany atao hoe fahafenonono fahatsaranao rehetra ny azo ny fiainanay amoarisy te feo manankarivany ao anatin'ny fonay alemy toy zazy misaotra anao fefa nafenonao an'ny endriny zao tontolo zao sy ny manatsaina zao tontolo zao zany zavatra zany fa masenao ny zaza madinika tahaka anay misaotra fa raisiny mifahatsonotono zany teny zany sambatra zay raiky maninanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Halleluia. Sandato ny tanatsika vavakytsika avereny zao vavako zao Jesosy io mamindafo amiko mamelany fahotako rehetra apetrao ny fonao ny taninao anankiray tia ny foko Jesosy efa nanaiky anao ho tompo fa mbola tsy nametraka anao ho tompo ny fiainako. Enao no natao anjaka eo amin'ny fiainako zay tsy nambolenao rehetra ato roako amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy Kristy tompo anao manakizay tia ny foko atolotro anao ny fiainako anjakao manolo tena vaovao andro any ho fantso ny fitiavanao fantatro fa velona atao boko ianao ary zanakao ho anao fankasitrana manakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mavy be manontolo. Alleluia.